Etsy amin'ny kianjan'ny Malakamo avokoa no atao ny lalaon'ny fédérationna ny fifaninanam-pirenena izany ny ligue ny section ho avy tsy ela nonoho ny terrain maki fantatra fa dia mandroso tokoa ny asa amin'izao fotoana izao. Raha ny tombatombrana dia ny voalohany ny volana desambra izao raha tsy misy ny fiovana no otokanana ity kianja maki eny Antapenaka ity. Raha ny tena toerana aloha dia efa ny pitsopitsony madinidinika sisa no amboarina ao amin'ity kianja ity. Raha tsy misy ny fiovana dia amin'ny voalohan'ny volana desambra ho avy izao no tokanana amin'ny fomba ofisialy ary atolotra ny federasiona malagasy ny taranja baolina lavalava ny tempolony ny taranja baolina lavalava na ny kianja maki eny Antapenaka. Ny fambolena ny bozaka sy ny fanamboarana ny manodidina ny kianja indrindra ny fiantsonana ny fiara sisa no asa lehibe. Ny ankoatr'izay dia efa manadio sy manatsara ireo pitsopitsony sisa. Efa tafapetraka avokoa ny gradin sy ny tribune ho an'ity kianja ity. Eo amin'ny 90% eo ngamba zao ny asa amin'izao fotoana izao. Raha ny grand travaux ny tena hoe asa lehibe aloha dia efa vita daholo zany. Fa ny pitsopitsony sy ny finition izay ny filazantsika azy zay zany no tena mbola tsy vita zany. Ary ny eritreretina aminy dia hoe amin'ny 1er décembre zao no tokanana zany. Kanefa moa dia arak'izay teneniko izay hoe miankina tanteraka io satria tsy maintsy misy teknisianina hijery zany hijery tsara hoe ny amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy zany na teknika na resaka sécurité hoe efa azo tokanana ve kianja io satria ny heverana azy dia sady misy lanonana eo zany misy match koa zany match d'inauguration ka efa azo ilalaovana ve le kianja io amin'izay 1er décembre zay sa tsy. Dia miankina amin'izay zany ny anaovana ny fitokanana azy zany ary eto mariako etona moa zany fa tena vita tao anatin'ny fepitaona ny fanarahana tamin'ny Nicolas mihitsy zany ilay asa zany. Mikasika ny fandaharam-potoana ny fédérationna anatin'ny fidinana tantagnan'i Madagasikara ihany koa amin'izao nisy ny fitondrana azy ireo any amin'ny faritra. Inona ny tena tanjona atao anatin'izay fitondrana ny lalao any amin'ny faritra izay? Mazava ho azy moa fa tena io zany dia tena hoe fanetanana sy fanapariahana n'ilay lalao baolina lavalava manerana ny Madagasikara. Ary raha tsy ataonao mahita maso mihitsy le olona ny fotony any zany hoe salan'ny ahoana zany match lehibe amin'ny by zany tsy taitra le fiarahamonina mihitsy zany. Ankoatran'izay koa moa dia hitan'izay ireo le tanora zany sy ny mpilalao zany dia fanetanany hoe tena aloha ilalao baolina lavalava fa mahafinaritra ohatran'izao ty baolina lavalava ty. Mikasika ny fiadiana ny amboaran'ny filo izay efa mahazatra ato anatin'ny toerana rugby efa nanomboka tany amin'ny andron'ny fahazonana ny fahaleovantena. Inona ny azo ambara amin'ity taona ity aiza le izy no atao ohatran'ny ahoana no mety ho fiseho? Ny amboaran'ny filo ngambany dia tsy maintsy aorianan'ny champion de Madagasikara rehetrarehetra zay vao atao ny amboaran'ny filo araka ny mahazatra. Zany hoe any amin'ny mois de janvier any zany à partir mois de janvier kanefa dia miankina tanteraka io amin'ny filo zany satria ny fédération amin'ny fotoana io dia organisateur fotsiny ihany fa ny any amin'ny présidence no tompon'antoka amin'ny anaovana ny coupe du président. Mbola tsy fantatra kosa nefa izay tena andraisany ity kianja ity lalao miankina amin'ny fanirian'ny bozaka ao amin'ny kianja izany vao mety azo hitsahana afaka ilalaovana araka ny nambaran'ny teknisianina.